Azonao atao izay rehetra inonao, azonao atao izay irin'ny fonao ao. Resaka harena ianao teo ho an'ny mpanaraka anahy manokana matetika miresaka foana hoe harena. Ny anahy manokana ny définition akon'ny atao hoe harena dia ny fahasalamako aloha voalohany indrindra, dia ny fahafahako manao izay zavatra tiako, dia ny fiarahako miaraka amin'ny olona tiako na ny namaka. Izany hoe ny anahy zany manokana tsy hoe manan-karena ny dikan'izay hoe manam-bola be. Inona ny anta manokana, inona mitovitsika menada tena mitovy mihitsy satria ny anahy ny harena voalohany tia fofinaina omenana ty. Tena harena io satria raha tsisy an'io aloha dia olona hafa daholo misitraka izay nataonao teo. Iny aloha ray. Dia faharoa le fifandraisana mamy be, le fifankatiavana. Manam-bola be nefa ianao nefa ny tsy misy olona tia anao, tsisy olona mifandray tsara aminao, dia tsy haiko aloha ohatry ny atsatso ina. Fahatelo ny anahy ny fahaizana koa tena harena. Dia ve fifalian'ny foko hoe misy zavatra hafa indray fantatro, misy zavatra hafa indray haiko, dia iny fahaizako iny ampiariko, dia iny fahaizako iny zaraiko ho anazy tena hoe mahatsiaro manan-karena be ahako afaka manao an'izany. Dia marina mihitsy ny tenenao fetra hoe izay zavatra tiako za zao tia mihira dia mampanao arrangement mihirako dia manana azonao atao izay rehetra inonao, azonao atao izay irin'ny fonao ao, ka mazava ho an-tsainao, ninonino ny tanao mifaly anao. Dia fifaliako ny anahy hoe izay zavatra haiko mivadika hira matetika, dia iny hira iny lasa mandondona any amin'ny trano be mozika ohatra, na any amin'ny silofona Niova na any amin'ny 𝙃𝙖𝙣𝙩𝙖 any amin'ilay olona mahay be. Efa disponible ve zay album zay? Efa ao anatin'ny YouTube misy hira 720 samihafa ao amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay. Dia izany rehetrarehetra izany tao anatin'ilay 20 taona mipetraka teto Madagasikara sy niasako niaina an'izany onjam-piainana rehetrarehetra izany fa nisy fotoana foana nanaovako an'ilay hira dia ho anazy ao izany izay fahafahany izay hoe nao anatin'ny fahaterenany mandritra an'ilay fotoana kosa aloha izany nandotro osa tsy nanao arrangement taloha sy tao aorinany satria tsy hany kosa izany fa efa nanomboka nanoratra fa mbola mila asiana an'ilay arrangement ilay sy fa efa nanoratra ka tena nanoratra mihitsy satria izany mampaherin'ny tenako mampaherin'ny tenako amin'ny hira ataoko iny satria hoe azoko ilay izy dia kolokoloako satria ho anahy ny kalo mikolo mba hikaly ilay kaly iny zany tsy ilay sakafo hoe mba hikaliana izay atao hoe ny kalo, ny tononkalo sy ny kalokalo mihira zany tena mikolokolo ny atao anatiko ny kolokolo ny zaridainako. Dia izany voalohany hiranirako mazava ho azy satria hiainako ilay izy dia mampahery anahy iny, mampitraka anahy iny. Dia tena izany mihitsy tena nanoratra mihitsy ny ataoko hoe raha vola tongava te ianao atsoko ianao avy anompo anahy ianao misy zavatra ilaiko dia alaiko izay mihitsiny ilaiko dia alaiko. Dia iny tena nampisokatra ny saiko hoe raha vao manana fahaizana ianao dia ny fahaizanao iny mivadika vola dia ampitomboy foana izany ny fahaizana dia mivadika vola. Tena marina izay mihitsy ny tondrako azy. Ka io indraindray hoe nentanao manjavony tamin'ny fotoana izao hoe na tonga hoe voaterina janona ilay orinasa anankiray tsy nieritreritra mihitsy hoe ahoana moa izany ilay solde de tout compte tsy tao anatin'ny provisionko mihitsy izany amin'ny resaka hoe lela vola tsy nana trésorerie an'izany mihitsy ordinateur namena an'ilay mpiara-miasa. Dia indraindray zany misy fotoana hoe ilay fanananao iray manontolo mety be dia be izy androany rahampitso tsy hita daholo. Dia inona izany? Inona ilay harena rehefa hoe tsy eo ilay zavatra raha hoe nga zavatra ny harena voalohany fananana ny anatinao tsy izy afaka maka iny. Misy marina tanteraka izay tenen'ny anta izay za manoka nianatra tao anaty fiainana hoe misy 5 saut. Misy voalohany dia ny saut amin'ny fianarana izany hoe zavatra ataonao an-tsainao zany. Faharoa dia ny traikefanao rehefa mahay zavatra ianao dia manomboka maka traikefa. Dia ny saut manaraka amin'izay dia hoe ny harenanao izany hoe ny zavatra tabatra, ny zavatra afa-tsy ampahitanana.
ny lazanao Ouais. n'autorité aminao amin'io dia ny vola Ouais. fa araka ny teneninao teo zany ireo zavatra anankitely ireo afaka dray mpimaso ireo dia lasa fa ny zavatra hijanona foana nefa dia ny fahaizana Sy ny sy ny traikefa Amazing. dia amiko zany aloha ny raha ny lesina sy ny tafatafa nampianariny antatra eto aloha dia tena hoe raha fahombiazana angamba azo tenenina hoe ny discipline dia ny fianarana tia mianatra dia sotra betsaka ny anta amin'izany fa tena mino aho fa afaka nampy be ny olona mpijery atsika sy ny mpanaraka atsika na nitikitika kely anahy izy ity hoe ianta zany zao efa mananjafy kely proviana zany ny anta nanao retraite Oui, tsisy retraite zany ny anta. Dada 5 taona. Efa 20 taona mahery izy natao hoe retraite hono. Fa tena ampianareo fa ny agenda. Lalalala. Fa amin'ny rythme, amin'ny hafanganam-pandehany. Toza hoe dada sineny ataoko ohatra. Tsy mamanaiky hoe fa anakaiky ny 20 taona. Fa tena mbola mijaridina, mbola mazava tsara ny saina dia satria zareo miasa, mampiasa saina, mifandray amin'ny olona, misy zavatra ataony dia velombelona foana izy a, mitombo fahaizana koa izy a, izay koa zany tena tia mifampizara fahaizana be, mifampizara fahalalana dia hitako hoe tena mahafinaritra na mihitsy hoe dada 5 taona, mbola mamaky boky, mbola mianatra hoe nahita an'izao indray a. Dia oza zay aloha no ohatra arahako a. Zany hoe ny secret zany raha teo lava fiainana dia hoe fianarana sy miasa. Zay, fa le asa atao arak'izay fanganam-pandehanao, iny kosa zany ny vatanao hoe hitanao hoe tsy mitovy amin'ny ianao ta 20 taona na 50 taona kosa rehefa hoe 20 taona ianao e. Fa le fahaizanao koa mihaino ny tenanao a, dada sy manao tai-chi. Zany hoe mampatanjaka tena koa zany zareo. Dia hitako hoe mikarakara tena ry zareo e. Tena mahay mikarakara tena dia zany ohatra daholo hoe fanahy, fo, saina, vatana reo efatra ireo zany a tena tatananao tsara dia izay le fahasalamana voalohan-karena tena ziny le fahendrena e. Dia rehefa salama ianao dia afaka manatanteraka zavatra dia hoe mandray anjara foana ianao amin'ny fiarahamonina, mandray anjara foana ianao amin'ny fianakaviana. Mety hoe tsy manana antony-drara raikitra fa misy zavatra ataonao izay hoe mamelombelona anao, manokatra ny sainao, ahafahanao mifandray amin'ny hafa dia ny fifandraisana amin'ny hafa iny tena zava-dehibe satria iny manome sakafo ny fo ny fifandraisana. Manome sakafo ny fanahy sy ny saina zany ny fianarana fa manome sakafo ny fo ny fifandraisana amin'ny olona hafa. Dia izay koa mamelombelona. Misy fantaniana afaka apetraka ao aminà manokana? Inona ny zavatra hitan'ny fenitra raha hoe nisongadina tamin'ny fiarahantsika menadahatra amin'izay taty amiko? Fiarahantsika sy anta aloha nanomboka tamin'ny 2017 teo tao anatina orinasa anankiray. Tamin'izay efa nisy impact be tamiko anta. Foy ilay izy tamin'izay ngamba une journée ou 2 jours teo. Dia avy eo niona tamin'ny anta indray ngamba na 3 taona taty aoriana tamin'izay efa niasa tena. Dia tafaresaka tsika sy anta hoe nafinaritra anao ny formation anao tamin'izany fa mba maniry mba hiresaka indray. Dia kanjo herintaona 2 taona taty aoriana indray tsika niaraka tamina association anankiray izay mianatra zany. Dia indrindra koa nitondra niantso anao hoe mba hampivo amin'ny fitantanana ny orinasako. Dia tena niova be. Lasa za manokana lasa tia mampianatra amin'ny mpiara-miasa amiko ary tia mizara. Ary ilay izy nefa tsy vita koa hoe nizara tamin'ny mpiara-miasa amiko fa tena mizara ho an'ny sarambabem-bahoaka. Ary izay no nahatonga anahy hoe décidé hoe mba te contribuer koa amin'ny fampianarana zany dia ndeha hampianatra izara moa zany tsy mampianatra izara ny fahaizako sy ny fahalalako sy ny traikefako amin'ny olona amin'ny internet. Dia izay mahatonga antsika tafiaraka teto dia tena variana fa ho anahy manokana niaraka tamin'ny anta dia tena nanova be ny fomba fisainako ary mino fa mbola lava ny dia mbola misy 50 taona dia en tout cas tena isorako be dia be anta noho izay dia maniry ho an'izay olona rehetra mety mila fanampiana ny antana ohatrany dia aza misalasala mino aho fa ianta dia afaka manampy raha misy zavatra tena tianao kasaina zany araka ny tenenina hoe zavatra tiana
zavatra kasaina no vitaina zay mihitsy mikasa dia miasa mikasa dia miasa raha fantanina farany anta raha ohatra tsika raha ohatra ianao miverina départ aotra départ aotra zany tsy midika hoe tsy mahay ninina fa hoe tsisy moyen ahoana ny ataonao lalana efa nizorako be dia be izy io fa zao voalohany aloha le aotra mety hoe le zavatra no atao hoe aotra fa ny fisinao efa harena zay aloha voalohany indrindra ny fisina efa harena dia le aotra miaraka amin'ny anao mijoro io zany dia tsy maintsy miakatra satria nahoana ny fijerinao io jiro io dia aza-piana tsy azo asiana délestage fa mazava foana inona ny dikan'izay jereo foana ny lafitsarany misy lafiratsiny fa iny angalao lesona fa jereo foana hoe inona ny tsara inona ny azo atao inona ny any anatinao any dia ahoana ny ahafahan'iny fanomezam-pahasoavana any aminao iny afaka amaly zavatra ilaina eo amin'ny fiarahamonina matoa ianao misy dia ilaina ary ianao io tsy diso anjara amina talenta fa misy eo anatinao ao tranondrao io talentanao io dia tefeo dia ampitomboy dia raha zay no ataonao vaindondra raha tsy maintsy miakatra ianao satria rehefa mianatra ianao dia miakatra ianao rehefa mihoatra n'ilay dingana kely iny ianao dia mivoatra ianao dikan'izany aotra miampy anao dia miakatra saotra ny ampy concept ny émission antsika mahazo mametraka fanontaniana koa ianao ho an'ilay vahiny manaraka ho avy eo inona ny fanontaniana mety apetraka ao aminazy inona ny zavatra mety efa nataonareo ahatonga n'ilay olona tena mahantra manana fanantenana sy manana traikefa fa tena ilaiko be izay mba ataoko any amin'ny lamezontaina mankasitraka be ny anta tamin'ny fahatongavana teto amin'ny aotra aza misalasala raha misy zavatra azy efa nampiana misaotra betsaka amin'ny fisinareo velomareo velo